asa soa teny amin'ny fonja sy tao amin'ny vehivavy Terabao mialohavan'ny carnaval lehibe no nentina nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy tao amin'ny distrika Ankazo be. Araba tompoko lafinaritra tompoko vavy tonga eto amin'ny fotoanany vaovao paritra 7 marsa 2020 sy 2020 miaraba ny vehivavy rehetra tratra izany andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy izany. Tany maroatratra moa nankalazana ny 7 marsa ho an'ny teo anivon'ny firenena. Fa kosa teny Ankazo be tao amin'ny distrika Ankazo be raha maromarina kokoa no nankalazana ireo vehivavy ny 7 marsa tao amin'izany distrika izany andro lehibe izany. Fizarana zavatra ho an'ny voafonja, teo ihany koa fizarana savony sy siramamy ary vary ho an'ireo Terabao izay no nataon'ireo vehivavy ny 7 marsa tao amin'izany distrika Ankazo be izany. Izany rehetra izany moa dia nialohavan'ny carnaval lehibe izay niainga teo amin'ny distrika ary dia nifarana teo amin'ny kianja fanaovam-baolina izay nisiny ny kabary ny fandimbiasana. Voarahantsika ny fanadidiana mikasika an'izay. Manjakadrina moa zany dia commune lalovan'ity lalam-pirenena faharoa ity kanefa dia mampalahelo fa lalovan'ny vary fotsiny ary dia sahirana mihitsy ny mivarotra eto raha mba te azo an'ilay vary mora amidy amin'ny vidéo 700 ariary. Araka ny hitantsika teo moa zany dia fahatongavan'ny vary mora tany amin'ny distrika ny Manjakandriana na raha antsika teo iny efa tonga tany Manjakandriana io vary mora io izay milanja eo amin'ny rotonina ary dia amidy amin'ny vidiny 700 ariary ny kilao. Ny olana nefa dia ny tsy fisian'ireo mpamongady izay afaka izara izany vary mora izany ka voatery vidina amin'ny vidin'ny mpanjara izany hoe eo amin'ny 900 sy 700 ariary. Izay indrindra no nitondrany ny mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita ny Manjakandriana Andriamatora Andriamanana Jean de Dieu fanazavana mikasika iny vary mora iny. Fa iverina eo amin'ny fanamariana ny andron'ny 7 marsa isika araka ny fanambarako teo dia fizarana zavatra ho an'ny voafonja vehivavy sy fizarana zavatra ihany koa ho an'ny vehivavy Terabao teny amin'ny hopitaly nialohavan'ny carnaval tao an-tanàna no nanamariana ny andron'ny 7 marsa tany Ankazo be. Varahantsika ny fanadihadiana. Mivelatra misehatra samihafa ny fandraisana ndraiky sy ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina. Hita taratra teto Sabotsina Mehana izany nandritra ny filaharam-be nataon'ireo fikambanam-behivavy misy ny avy amin'ny tantsaha ao ny vehivavy manao fanatanjahantena. Hita teto ihany koa ny fikambanam-behivavy avy amin'ny fiangonana samihafa, ny sekoly ary ny avy amin'ny fikambanam-pikabary eto Madagasikara. Nivoatra tamin'ireo seho samihafa naseho teto kabary, tonkalo, ny hira sy ny dimirindra fa ny vehivavy dia olombelona manana andraikitra hatreo tokantrano ka hatrany amin'ny fiarahamonina araka ny loha hevitra hoe vehivavy sy lehilahy miara-mientana hatrany fotony amin'ny fahampandrosoana sosialim-bahoaka. Ny vehivavy misina hevitra mba tsy hisy teritery ka hobonina ihany ireo olana mandady. Moa no be no eritreretra fa
Tivopetry ka voangeda mandrety misy kina fahendrena misy kina epo miandry anao firenena vehivavy namako. Tsy navela nandalo fotsiny teto amin'ny komina Sabotsina Mena ny Valmars satria efa andro ny mirarenta izao. Anaovako antoavo na fifidianana solomamavahoaka na fifidianana ben'ny tanàna dia maniry ny tena ray raha mahisy vehivavy ho lany ka iaho antoana sisa rehetra aka izany toerana izany. Ny tapakandro hariva kosa dia nisy ny lalao ara-panatanjahantena teto amin'ny kianjan'ny Juventus teto Sabotsina Mena. Sokosika dia hiditra eo amin'ny vaovao mahakasika ny lafiny sosialy. Amin'ny ankapobeny dia nandray ny andraiky ny tandrify azy ireo tompon'andraikitra tsirairay mpikambana eo anivon'ny tambajotra miaro ny jon'ny ankizy ao amin'ny komina ambanivohitra Andranovola Vohipeny. Fanaidadina miaraka amin'ny Solra Kotarson sy Arso Fabiola. Ny komina Andravola Vohipeny sy ny komina Ambohipionana no namarana ny tompon'andraikitry ny mponina eto amin'ny distrika Ambatolampy ny fitidiana ny jirena ny tombanesaka amin'ny fiasan'ny tambajotra miandraikitra ny fiarovana ny zon'ny ankizy. Efa volana maromaro moa izay no nametrahana ny tambajotra manerana ny distrika Ambatolampy. Volana vitsivitsy izay tamin'ny taona 2010 dia napetraka teto amin'ny komina ambanivohitry Andravola Vohipeny ny tambazotra fiarovana zon'ny ankizy. Tamin'izay fotoana izay ny asa natao dia fampahafantarana hoe inona avy ireo karazana zon'ny ankizy dia napetraka amin'ny tambazotra dia iza avy ny olona tompon'andraikitra mivantana ao anatin'ny tambazotra ary inona ny asa izay sahariny ny tsirairay avy eo. Dia tonga indray androany voalohany volana marsa dia manao tombanezaka izay hoe inona ny asa vitan'ny olona ireo rehefa namena andraikitra izy inona avy ny zavatra vita inona ny olana sy sakana tamin'ny fanatanterahana ny asa izay tokony homizahana. Hita teto avokoa moa ireo mpikambana ao anatin'ny tambajotra sy ireo tompon'andraikitra isa-tokony izay tarihan'ny lehiben'ny distrika. Araka nefa nambarako tery aloha moa zany dia misy vaovao mahakasika ny andron'ny Valmarsa tany Ankazobe hoarahantsika izany satria dia nomena fotoana manokana mihitsy ny vehivavy mba akalaza izany andron'ny Valmarsa izany. Carnaval niainga teo amin'ny distrika namakivaky ny tanàna ny afara teo amin'ny kianja fanaovam-baolina no nakalazana ny andro resan'ny pirenena momba ny vehivavy teto Ankazobe. Ny lehiben'ny distrika, ny ben'ny tanàna ary ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy ny Valmarsa sady mpikambana ao amin'ny kongresa ny teteza mita Rafidy Manantsoa Vertine no nitarika ny carnaval. Nisongadina tamin'ireo lahatenin'ny fandimbiasana ny fanazavana nataon'ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany Razafindrasina Simone ny tantaran'ny Valmarsa sy ny antony akalazana azy dia ny fiarovana ny zon'ny vehivavy. Nanamafy izany ny chargé de mission ny ministeran'ny mponina Ramatoa Lahatra izay nampita ny afatra avy amin'ny Ramatoa Ministra Nadine Ramarsona. Ireo hevitry ny fankalazana moa dia ny hoe miara-miasa ny lasy ny vavy ho amin'ny fampandrosoana hatrany fotony. Tsy nahagaga raha nandray fitenenana teto ny ben'ny tanàna distrika izay solotenan'ny lehilahy izay samy naneo ny firaisan-kinany tamin'ny reto vehivavy reto. Namarana ny kabary ny filohan'ny fikambanan'ny vehivavy ny Valmarsa sady mpikambana amin'ny kongresa ny teteza mita Ramatoa Rafidy Manantsoa Vertina izay nampita afatra ho an'ny vehivavy rehetra teto Ankazobe. Mba aleo firaisan-kina isika rehetra fa ny andro Valmarsa dia tsy natao mihitsy hisarasarantsika amin'ny hevitra politika izay samy manana ny azy na amin'ny antoko-pivavahana izay samy manana ny arahany fa ny irina kosa dia mba aneo sika ny firaisana ao anatin'ny fahasamihafana ary raha nanao izao hetsika izao ny vehivavy dia nomena fanasana avokoa ny fikambanam-behivavy rehetra izay misy eto amin'ny distrika. Ina ny vehivavy Terabao teto amin'ny hôpitaly izy ireo ka isan'izany ireo nahazo zazakambana sy noadinoina ihany koa ny mijery ny vehivavy voafonja teny amin'ny maison centrale. Nandraisana ny etaeta ny mpiandraikitra ny fonja ny amin'ny tokony ametrahana panneau solaire eny amin'ny fonja mba anamafisana ny fanazavana ity toerana famonjana ireo voaheloka ireo.
eo amin'izay lafiny sosialy izay ihany tany amin'ny distrikany Mananjary dia ray mpianakaviana iray no nahafaty ny rafozany vokatry ny disadisa mpiarahamonina tao amin'izany fianakaviana izany ary dia efa eo am-pelatany ny mpitandro ny filaminana moa raha lehilahy amin'izao fotoan'izao. Fanadidina avetrany. Noho ny fiarahamiasan'ny fokon'olona sy ny zandary teo amin'ny distrikany Mananjary dia voasambotra i Mostafa 30 taona voalaza fa nahamonina faty ny rafozana tamin'ny fomba fiaina bibiny. Ady teo amin'izy mivady ny atomboan'ny olana ka izy ny afara tamin'ny fahafatesany raha indram-behivavy izao. Manambady zany io rangahy io rehefa 3 volana zay nisaraka izy mivady dia nisy fizaram-panagnana zany nisy vilagny zany efa nizarainy zareo dia misy vilagny anankiray zany nentin'le vadiny tagny amin'ny rainy dia nanantazan-drano io vilagny dia teo ampanantazan-drano tamin'ny alelaka misy io zany dia tsy fantatra zay fomba nangalan'le zalahy anazy. Dia maraigna ny andro andeha ampiasa le rafozany zany dia nanontany hoe aiza le vilagny dia hoe lasa mety nalainy Mostafa satria Mostafa na rangahy io dia nitadiavina tagny zany rahan'le rafozany tagny zany le valilahany dia jiren'le zalahy zany dia tagny tokoa le vilagny. Rehefa avy eo niverina le zalahy dia nilaza tamin'ny rainy hoe agny tokoa le vilagny dia ndraso izy ny rafozany fa alaiko agny zay dia nandrara ny zanany vavy hoe aza mandeha agny ianao fa afafany io rangahy io dia lasa tagny ihany zany le rafozany io dia voatonga tagny zany dia nitorahany vato dia nefara tamin'ny fikapany ansa tapahany dia amin'ny ambozony misy zany vony ansa na dia efa nilefa azy rangahy io dia nifirainy. Izay zany natonga anazy. Izy mahavalo 20 febroary teo nitrangany ity toetra ray ity tao amin'ny fokotanin'ny Ambatsada, kominan'ny Mahela, distrikany Mananjary. Ka ny alarobia 2 marsa teo ihany dia efa nalefa eny amin'ny tribonaly ambaratonga voalohany eto Mananjary ity raharaha ity. Fa ho fanaovam-beloma ny lehiben'ny distrika any amin'ny faritry Mananjary any kosa dia nisy ny fiara mikorana narahana fametrahan-kafatra teo amin'ny trano finanany lehiben'ny distrika niaraka tamin'ireo mpiara-miasa aminy. Elantsiny tsy Mananjary fa Ambatolampy niarahana tamin'ireo mpiara-miasa aminy izany korana izany niaraka amin'ny Sondra Coutorsan sy Arso Fabiola. Ny alakamisy teo no nanatanterahan'ny mpiasan'ny distrika ny lanonana fanaovam-beloma ny chef de district an'Ambatolampy Ralahy Arsan Irina Tery Mianakavy. Nandritra izany dia nisy ny avatrafatra napetraka narahana fahalorana maro mpahatsiarovana. Misy rotation zany ataon'ny fanjakana izay hoe miodina zany ireo lehibe izay mitondra ny représentant de l'État eto Madagasikara ka izao hoe fanaovam-belomana zao zany mbola tsy dia misy loatra aloha teto Ambatolampy angamba hoe fanaovam-belomana chef de district ohatran'izao fa matoko zay zany misy dia hoe ny fahaizany indrindra mitondra fiarahamonina ny fahaizany indrindra ny aro an'ireo le mpiasa fa matoa zany ny zaro zao dia firaisakina dia nety zany nataony matoa zao nisy zao fiarahana zao iraliana izay lehibeana distrika izay tondra n'ity distrika an'Ambatolampy ity mba ho toy ny izay le fiarahana miasa zay fa dia mirasoa raharara fa mahafinaritra fiarahana raha ohatr'ireny daholo lehibe Fiaraha Makassar moa no namaranana ny korana ary ny fikambanam-behivavy distrika amiray no niantoka tanteraka ny lanonana tamin'ity fotoana ity. Ny alatsinainy izao no tanterahana ny famindram-pahefana amin'ny chef de distrika vaovao. Fa eo amin'ny sehatra ny fampandrosoana kosa dia ny fanakalo traikefa sy fahaiza-manao tamin'ny alalan'ny atrikasa ny ivitoeran'ny mpahandrarana ara-pamokarana na ny CSA Centre de Service Agricole avy amin'ny faritra Lamanga sy Bongolava ary Itasy tao amin'ny salle d'œuvre ny Masera ao amin'ny écart Notre-Dame d'Assomption ao Arivomamo no nanatanterahana izany miaraka amin'ny Joseph Nias Rakotondravao. Ivitoeram-pandrarana ara-pamokarana na CSA Centre de Service Agricole misy 12 no mahazo faka ao amin'ny faritra Analamanga, Itasy ary Bongolava izay nijery ny zava-bita taona 12 sy ny paikady ara-balitra. Nivotra teto ny fanolora-draharaha ho an'ny tantsaha
sy fametrahana tambazotra CSA. Ty fihaonana androany ka tarivo mamty moa zany a dia fihaonana ny rano CSA rehetrarehetra atao amin'ny zone 4. Izy io moa zany efa fanaonay mahazatra taloha tamin'izay mbola niaraka tamin'ny AIM. Ny AIM moa no opérateur d'appui-nay nandritry ny roa taona teo fa efa nijany izy amin'izao fotoana izao. Dia toy ny fanaonay mahazatra farafaharatsiny indray-pandeha isan-taona zany misy ny fihaonana ohatr'izao fizarana ny traikefan'ny tsirairay eo ihany koa moa ny filazana ny zavabita ny tsirairay ny CSA tsirairay zany nandritry ny taona ahafahana mametraka ny objectif vaovao hiarahana amin'ity taona ity. Ny CSA amin'ny zone 4 moa zany dia efa en réseau amin'izao fotoana izao dia ho fanatsarana n'izay réseau misy eo amin'ny CSA ato amin'ny zone 4 zay izay ny tena zava-dehibe tamin'ity fihaonana teto zany. Fanolorana fonosam-pahatsiarovana teo amin'ireo tany-paritra ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra ary ireo mpandray anjara no namaranana iny atikasan'ny CSA tao arivon'ny mamoiny. Eo amin'ny sehatra ny fampidiran-ketra dia ny vorovolohan'ny teny Ambohida androany ny komity paritra ny fanangonan-ketra izay nandrafitra tetikasa sy tetikandro entina manatsara ny fampidiran-ketra eo anivon'ny faritra Analamanga. Vaovao iarahana amin'ny Aina Rapitany. Hatsaraina ny fampidiran-ketra atao amin'ny faritra Analamanga. Dinan'ireo komity paritra ny etra eny fotony. Ny votra io tamin'ny fihaonana voalohany ity komity paritra ity tetsy Ambohida. Ny zavatra mivoatra moa zany dia ny fananganana ny comité régional de recette mba hanatsarana ny fampidiran-ketra indrindrandrindra ny impôt synthétique izay etra natokana sy omena ny région sy ny commune 73 isan-jato ho an'ny région ary 1 isan-jato ho an'ny commune. Ho hatsaraina ihany koa ny fitsindraram-pahefana. Ny faritra Analamanga zany androany ihany koa dia efa midinika ireo teknisianina midinika sy mikasika an'izany fitsindraram-pahefana eto Madagasikara zany. Ahoana ny hanatsarana an'izany, ahoana ny ambaimbain-drehetra arafin'ny ara-teknika izay tokony hoentina hanatsarana sy hanabeazam-boa ny fitsindraram-pahefana eto Madagasikara. Voasolo tena atao anatin'ity komity paritra ny etra ity avokoa moa ireo avy eo amin'ny tompon'andraikitra ara-panjakana isan'ny tokony eo anivon'ny fobe paritra ny etra ny fitantanam-bola sy ireo mpampahalala vaovao isan-tokony. Eto ampamaranana ny vaovao dia tsy indrina ihany fa dia efa tonga ny manjakandrina ny varomora izay amidy 700 ariary saingy ny olana kely araky ny fanazavana dia matora Andriamanana Jean de Dieu izay mpikambana ao amin'ny kongresy ny tetezamita dia tsy misy ny ireo mpamongady izay afaka mizara izany vary zany ka dia voatery vidina amin'ny vidin'ny mpananjara zany hoe 700 ariary io vary io. Izay ihany koa no tsika manakatona ny fampalalam-baovao ny faritra Itakariva ity ary dia anomezana anao fotoana raha ampitso indray veloma mandram-piona mandram-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.